Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona vahaony olo nandeha fandefety sy mba manona ny fiadanany tompo amintsika menakavy amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ty ndray zay andrinisanao ny fandaharana amin'ny teny io ty ny romanina toko faharoambiny folo de milaza manao hoe koa am'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ho ataonareo zany. Ato amin'ny testamenta vaovao ry havana dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romanina 6 ovakio kely nge ty Romanina toko fahenina amby folo toko fahenina andininy fefatra amby folo manao hoe fa ny ota tsy manakery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana fa ny ota tsy manakery aminareo fa tsy ao ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Rehefa atao amin'ny testamenta vaovao de tsy ao ambany lalàna intsony ny olona fa eo ambany fahasoavana. Ahoana moa le hoe eo ambany lalàna de ahoana le hoe ambany fahasoavana? Ny olona rehefa ambany lalàna dia misy karazana lalàna maro ao amin'ny testamenta taloha ao. Ny olona ao amin'ny testamenta taloha manko de eo ambany lalàna. De inona le eo ambany lalàna? Ny eo ambany lalàna de zao tenenina foana io olona io hoe aza mangalatra. Tenenin'olo zay foana izy. Aza mijangajanga. Aza miteny ratsy. Aza mandaingy. Aza manao an'ity. Tsy mety ty. Zay le eo ambany lalàna. Isaky mietsika de misy aza foana. Aza fetsifetsy. Aza manao an'ity toetra ratsy ty. Zany hoe misy lalàna foana mibaiko azy hoe aza manota, aza manao an'ity sisy de miasa foana in'lay tsy haiko moa zany négation sa inona filaza iny aza iny aza iny aza manao an'ity aza manao an'ry. Ny olona rehefa ambany lalàna de miasa foana iny teny anankiray iny. Fa rehefa eo ambany fahasoavana lay olona anankiray de tsy miasa tsony iny, tsy de miasa iny. Fa kosa ilay olona dia mahalala ny ataony, mahafantatra ny ataony ary tsy mahay intsony ilay zavatra andrarana azy. Rehefa eo ambany fahasoavana ny olona de tsy hay intsony le zavatra andrarana azy. Ohatra le hoe aza mifoka sigara, aza mandainga, aza miteny ratsy, dia zay le hoe tsy eo ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Tsy misy miteny amin'ntsony aza manao an'io fa tsy mahay intsony izy, tsy mahay miteny ratsy intsony, tsy mahay manompa olona intsony, tsy mahay mifoka sigara intsony. Izy zany tsy rarana hoe aza misotro toka fa tsy mahay intsony izy, tsy mahay misotro toka intsony, tsy mahay mandainga, tsy mahay tsy fantatra inona daholo le rarana, tsy mahay mangalatra intsony. De hoy izy ny tenin'ny tompo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristia de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Ahoana nefa no atateraka an'izay? Indray andro nanontany mpanao gazety de zay mihitsy moa le teniny
de ezaka manahoana loatra pastera o zay zany niezaka ataonao tsy mahatsiaro ohatran'ny mijaly ve anao hoe tsy miloka tsy mibalina tsy miteny ratsy ny fieverany zany hoe mila miezaka mafy mba tsy hanao an'ireo tsy zay anefa le izy tsy zay tsy hoe miezaka mba tsy hiteny ratsy tsy hoe miezaka mba tsy hisorotoka na miezaka mba tsy angalatra tsy zay za tsy mila miezaka fa le fiainako mihitsy no lasa tsy mahay miteny ratsy tsony no lasa tsy mahay manompa olona intsony no lasa tsy mahay misorotoka tsy mahay mifoko azy giara tsy hoe miezaka mba tsy hisorotoka fa tsy mahay misorotoka tsy hoe miezaka mba tsy loka fa le loka mihitsy ny tsy haiko le miloka mihitsy ny tsy vitako ary tsy haiko amin'ny fomba ahoana nefa amin'ny fomba ahoana ny lakile anankiray de ty tenin'Andriamanitra eto ty hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra de fanimpom-panahy mety ataonareo zany atoloro ny tenanareo fanolora-tena rehefa eo amin'i Jesosy ny olona iray de lasa misy toetra ratsy lasa tsy hainy ilay toetra ratsy zay ny anton'ity fotoana lehibe hoe 30 andro ny fanolora-tena ity na 30 andro fanamafisana ny fanolora-tena 30 andro ity fotoana ity zay anasana atsika rehetrarehetra izy io zany de isan'andro isa-maraina amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 maraina zany hoe melohany andehananao iantsena melohany andehananao iasa melohany andehananao ivarotra na andeha hianatra dia hanolotena isika mandritry ny 30 andro efa nanomboka tamin'ny 1er septambra teo izy io tamin'ny 1er septambra ifarana any amin'ny 30 septambra 30 andro ny fanolora-tena isan'andro tsika de anokana fotoam-bavaka eto amin'ny 3 frera andrefanambojanahary amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany de amin'ny 12 atoandro hatramin'ny 2 sasany atolakandro zay fotoana io rehefa manolo tena io olona io rehefa tena eo ampela tanan'Andriamanitra io ka tsara fanolora-tena de tsy mandaitra amin'nitsony le lalàna tsy miasa amin'nitsony le hoe aza mangalatra aza mamon'olona aza manompo samby tsy miasa amin'nitsony zany fa lasa manana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy mandeha ho azy taloha za zao mifamaly amin'ny vadiko foana taloha tena miady lava de tatio arina aho lasa manana fiainana tsy mahay miady intsony za hitanao io tena tsy mahay miady aman'olona tsy mahay na ediavanao ohatry ny ahoana ary de tsy mahay miady na anaovanao teny ohatry ny ahoana ary de tsy mahay miady tsy mahay miady ary raha misy olona mitsangana te hiady eo de ilavaniny ana de tsisy ady eo raha vao mitsangana ianao zany de hiady amin'iny de tsisy ady eo satria tsy mahay taloha nahay fa rehefa zay le fanay masina miasa zay le fanolora-tena zay le voalazan'ny baiboly hoe raha misy olo amin'ny Kristy de olombavao izy lasa tsy hainao tsony lay fiainana ratsy rehefa ao le fanolora-tena ka ity fotoana ity dia natao an'ny rehetrarehetra tsy hanavahanan'izanizy anamboaratsika ny fiainatsika anoloratsika ny tenatsika idiran'ny fanay masina bebe kokoa idiran'ny Jesosy bebe kokoa ao amin'ny fiainatsika de atonga atsika anana toetra vaovao fa izy ny ten'Andriamanitra hoe efa nateraka indray anareo tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha de ny tenin'Andriamanitra no miteraka atsika dia anasana atsika ity fotoana ity isan'andro amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany maraina ary isan'andro amin'ny 12 atoandro hatramin'ny 2 sasany eto amin'ny Mongote andrefanambojanahary ndao rahatsika reto fijoroana vavolombelona témoignage inona koa izy ty délivrance sy ny zavatra maro isan-karazany de ho amafisiko any amin'ny farany izay teniko izay izany mino fa izy fahagagana goavana amin'ny Pierre Nartisy
iza mifandray fagaganako avana amin'ny terina ty tsy maintsy andra ianao relasany va alleloia. herinena ny anarako a fiadanana ho an'ny pastera sy ho an'ny fiangonana voninahitra ho an'i jesosy irery any jeroko fahavolom-beleto a raha nisorona tamin'ny asako a tamin'ny 2020 satria hoe voendrikendrika hoe nangalatra dia heritaona zany tsy ny asa nandritra ny 2021 iny tao anatin'izay a nefany a nanapa-kevitra hoe roso ara-panahy zany hoe anamonjy fotoam-bavaka sy roso ara-panahy nao dinga anara-panahy dia tao anatin'izay heritaona tsy niasan'izay nefany a ny ana tao anaty fagagana tanteraka satria tena tsy anasa tsy isy vola miditra zany fa tena hoe andriamanitra mihitsy ny nanomatsy a dia nanana ny ampy foana zay tao anatin'izay heritaona izay voninahitra ho an'i jesosy. dia taorianan'izay tamin'ny début décembre teo a zany namen'andriamanitra asa ihany avy eo dia no nitafiditra tamin'ilay orinasa ohatrany hoe sarotra zany le asa ny tena marina satria le zay mpiasa rehetra teo aloha teo zany manakivy anao hoe anao izy izy be deaibe nefa ny teo amin'ny placenao zany saika teo fa tsy vita kozy izy fa aloako ny janona aloako ny vatatsy amin'ilay anankiray ny anao amitia dia na eno mpanompon'andriamanitra ny teny hoe io nametran'andriamanitra anao io azy io ao ny hitahinanao ohatrany hoe tonga dia mivaly zany le atao anatiko tao dia za hoe zay zany jesosy fa dia ato fa dia zay fandehany eto zany ao fa ianao tsy amianatra ny mpanomponao zany nandeha alohan'ny faran'ny taona décembre 2021 teo a nalafo anankiray ahako dia efa gagany io lay vao niditra ve anao zany dia efa tonga dia nalafo dia nandeha indray mivolana janvier teo a dia nandeha moa le ten'ny mpanompon'andriamanitra ty janvier ty tsy afiafianao fa hitahinanao a tsy ahita hoe sarotra zany amin'ity volana janvier ty a dia nalafo indray ako anankiroa dia mahagaga tena ny sainao zany tsy miasa mihitsy tsy hoe tsy miasa fa ohatrany hoe tsy nitanjaka ao tsy hoe mananina be zany ianao hoe miasa mafy be zany ianao fa ohatrany hoe miain'andriamanitra manantona anao fotsiny le fitahina dia voninahitra ao an'andriamanitra fa tena nitahiny mihitsy atao anatin'izay asa zay a dia tamin'ity volany ity mbola tsy misasaka akory a nalafo anankitelo indray a fa tena hoe tsy takatry ny saina raha hoe heritaona tsy niasako zany hoe nikaramako anatin'iny heritaona iny tena noneran'andriamanitra satria mantsy lizy hoe zay lafiko am'ty dia amin'ny volana ambony no azo dia ohatrany hoe amin'ny volana iny zany ohatrany hoe nanoneran'andriamanitra ny taona rehetra tsy niasako teo iny dia voninahitra ho an'i jesosy dia tao anatin'izay nafahako nameta ny voadiko izay efa nataoko tamin'andriamanitra hoe za raha miasa jesosy a efa ela zany anao izay voatsy dia hoe nikaramako iray volana ameko anao a ataoko voady zany fa tena tamin'ity vitako le izy a voninahitra ao an'andriamanitra. izy amintsika menandra vanomavaka saiko mety amin'ny tokantrano io zanaka ao nitazomy devoly io tsy possible ho tazomy satana ntsony aorianan'izao io zanaka ao mifokarongony io voafatotry fijakajagany io voafaty finiadalany io ahitany io andray poketsa hivavaka eto anao zanataony jesosy tamiko zany a za dia na dia vozin'ny rongony a sy nitoka tao anatin'ny efatsy amby folo taona dia rehefa nanolo tena nandray an'i jesosy a dia nisitraniny a nafahany tamin'io a dia talota mbola mifokarangony malany firitizy isan'andro zany tsy totalina tsony zany fa tonga dia efa rongony eo amin'ny 5,000 eo tsy isy dikany eo amin'ny adiny 2 na adiny 3 eo dia efa lany zay dia amin'izao a efa afaka ahoana ny tena tsapanao hoe afaka marina ianao rehefa nandray efa vonina nandray an'i jesosy a zany a dia tapa-kevitra any andray azy a dia nanolo tena dia tonga teto am-piangonana dia za moa tamin'izay fotoana izay nitarito mivady koa zany mba za mbola tsy tao anatin'le fivavahany dia nitaritiny a dia tonga teto am-piangonana dia ohatry ny hafahafa be aloha tato am-piangonana tsy ny ahoana roa azy amin'ny fivavahana aty zany ohatry tsy ao mihitsy a tabataba be izany ao ohatrany tsy mety amiko dia rehefa nonony avy eo amin'izay a rehefa le fantoka tsara miverina ny ladiny iny dia rehefa tena mifantoka amin'izay a
ohatrany jereko an'izay lasa mahafinaritra daholo zay jerena tamana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Za zany voafaritra tao anatin'ny fitsangatsangana sy ny fifohana zavatra maty-mielona. Le fandeny ihany koa ve le rongony Tao anatin'ny fifohana rongony fisotroana. Dia za zany tao anatin'izay fitsangatsangana izay dia ohatrany nahazo aretina mihitsy aho zany. Dia avy eo aho zany narary mafy mihitsiny dia tena nody taty amin'ny anay dia tonga taty amin'ny anay aho zany tamin'io narary io. Dia ozy izy hoe zaho mama tena marary tena marary mafy aho fa mba apio aho aza. Dia ozy izy niteny hoe za ozy izy efa miteny foana zao. Dia ozy izy hoe aza manenjika natsono fa efa mifona fa efa resy aho zany. ahoana ny fomba nanafany Jesosy anao tao anatin'izay aretina? Jesosy anao tao anatin'izay aretina izay zany dia nahentory teny tamin'ny radio zany dia teo dia tonga dia ozy izy hoe zaho andeha hivavaka ho aza fa vavaka ihany amin'ny mavonjy anahy tsy misy nizaniza andeha hivavaka ho aza dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa tena narary na io rano sotroako koa raha tsisy 2 minitra io dia io rano velona be io dia alohako tsisy 2 minitra mivadika raha be io. Mandoa raha ianao tamin'izay aretina? Mandoa raha mihitsy ny tamin'izay dia mandritra ny tena andro aho zany rehefa isan'andro aho zany dia nandeha mivavaka foana hoe andeha hanolo tena ho an'Andriamanitra. Nanapa-kevitra tanteraka zany nanapa-kevitra tanteraka hoe za andeha hanaradia an'Andriamanitra ho aza fa za tsy hivariana ao anatin'izany fitsangatsangana zany intsony. Nandritrany tamin'ny septambra zany za tena nalemy tanteraka fa rehefa ozy izy hoe hanolo tena ho anao aza tompo dia ny zava-dehibe zany ny fanapa-kevitra ihany. Izay ihany ny zava-dehibe hoe mila manapa-kevitra tanteraka ianao dia afaka tanteraka amin'izao. Fototra eo am-pelatanan'ny devoly zay rehetra nangalariny rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fototra eo am-pelatanan'i Satana anaran'i Jesosy manomboka hitako eto amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tontolon'ny fanahy mihetsika ny anjely ray manontolo andravarava amin'ny anaran'i Jesosy rehefa namina izy na rehetra menjera ny fanjakany devoly ety mitondra rehetra miomana ho sitrany ianao zao miomana ho afaka ianao eto anoloana rehetrarehetra miala ho manomboka mivotsitsy ireo lehibe any devoly mpitondra rehetina ireo lehibe any devoly mpitondra rehetina manomboka mivotsitsy amin'ny anaran'i Jesosy manomboka mamotsitra ireo miaramila kely zay mitondra fanaitana manomboka pepeo ny sonjava faritra marary ianao pepeo amin'ny anaran'i Jesosy dia sady nitenana hoe raisiko ny fanasitranana zay faritra marary ianao pepeo raisiko ny fanasitranana afaka io afaka io vehivavy io afaka io ralahy io manomboka votsitra io manomboka votsitra ianao manomboka afaka ianao manomboka afaka ianao manomboka etsiketsy amin'ny faritra tsy aizonao aetsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka pepeo mafy rehefa nahitainana tsy azonao kitiana hatramin'izay manomboka nitsio raha tsy azonao aetsika ny tongotra ao hatramin'izay dia aetseo na manomboka tsy azonao pijerina ny ekipinao teo dia pijery mafy raha misy zavatra tsy azonao natao dia manomboka ataovy amin'ny anaran'i Jesosy sitrany ianao sady miteny ianao hoe afaka ianao afaka anaran'i Jesosy. Vao mivoaka moa dia niteny tamin'ilay vadiko ndao andeha dia efa maninao hoe efa hanomboka iodiny io fa za mihiny matoky aho fa be da be ny olona ao amin'ny sorovavolombelona fa Andriamanitra mahay zava-mahagaga sy takatry ny saina. Teny an-dalana amin'izay aho vao naheno narary dia ody amazay ilay vadiko za anao fa miodina lisy fa manomboka marary andao andeha ho ody aroniny nanetana fa tsy maintsy teraka dia ka ahoana ozy ny rasazy mahita ny valina eko iny tsy maintsy andefa ndrididy andao andeha fa efa miditra tsehatra Andriamanitra tonga tany ozy nataon'ilay rasazy ao ampiterahako anazy fa tsisy mitsivalan'izany io tsisy saza mitsivalan'izany io fa tonga dia ao ampiterahako anazy fa tsy maintsy latsaka io voninahitra n'Andriamanitra fa teraka normal satria hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko zany dia tamin'ny lahady teo le hoe hotahina araboly ianao dia vao mivoaka teto amin'ity fiangonana ty vita ny fotoana fiovana dia mivoaka dia lasa teo ivelany teo mivady teo dia niteny tamin'ny vady aman-janako hoe zaho andeha haka entana eny Ambohimangidy amin'ny finoana io dia niteny tamin'ny finoana mihitsy aho hoe ndeha aketana eny aho dia varotra inao varotra pièce détachée reny asako pasteur moa efa tao an-tranoko teny Andorano fotsy am-Pivalala iny dia rehefa lasa teny aho entana efa ray volana io ny tsy olona anabaviko anao hoe be entana be ty pièce nasianao ohatr'izao mety bavila dia natsony dia tsy nandeha foana dia malady amin'izay niteny hoe ndeha hoeny aho haka le entana eny dia voninahitra ao n'Andriamanitra ao tonga teny mbola complète ao daholo le entana dia rehefa tonga teny dia teo indray zany niteny hoe ahoana indray zany nitondrako andretiny andro alahady maraina dia teo ndreo ihany izy dia niteny hoe raha lasa lady daholo reo entanareo izy dia ateriko amin'ny 4x4 reny an-trano hoe lahy dia voninahitra ao n'Andriamanitra tena nateriny teny tokoa batery pièce-na tôbila dia tonga indray latsinainy hoe talarby io aza mandoa amin'ny volanao mantsy le anabava voninahitra ao n'Andriamanitra vao namoaka entana maraina tao an-tsena avy mivavaka maraina dia namoaka eta lafo le batery tonga dia nalefako ny volany gaga be izay fa ahoana tao nahazo vola sady ianao io se efa manandeha ho an-tsena dia nalefako ny volany zany latsinainy maray fa nanomboka latsinainy ziska sabotsy tsy tsahatra nandray vola io tanako ary tôbila manatitra ny entanako eo an-tsena pièce-na tôbila reny tonga dia teriny olona amin'ny tôbila andao ianao aterina raha tsy zakanao reo fa nanomboka zay dia hoe za Jesosy tena matoky ny tenin'ny pastera hoe hotahina arabola tokoa ianao amin'ity herinandro ity ary hijoro vavolombelona ianao dia misaotra ny tompo fa tena voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Kesy ihany ianarako fiadanana pastera dia fiadanana ho an'ny fiangonana fagagana fitahiana arabola nataon'i Jesosy ana tamin'ity herinandro ity no hijoro vavolombelona. Fitahiana arabola tamin'ity herinandro ity. Ny zavatra karakaranay vady izay zany dia hoe mila vola le izy dia tamin'ny lahady pasteur andro nitory teny tety dia hoe amin'ny herinandro izy hijoro vavolombelona reo ny amin'ny fitahiana arabola dia raisiko ampinoany izay dia saotran'i Jesosy fa raha amin'ny fisainana maha-olombelona dia hoe aiza zany ahitana vola atao an'izany fa misaotran'i Jesosy fa tamin'ny talata vadiko tonga avy any am-piasana dia tonga dia izy hoe tia ozy izy nanolotra chèque izy tia alefo dia ndana ataovy le izy ozy izy dia ny afatra ataoko amin'ny fiangonana izay zavatra tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra tsy dia raiso ampinoana fa reny tsy izy amaha-olombelona azy no miteny fa Andriamanitra no miteny aminazy mivantana amin'ireny dia raiso dia tanteraka aminao. Misy fitahiana arabola zay zany azo tao aminay nisy olo zay zany nampiasain'i Jesosy mpivady anankiroa zay za moa mpandrafitra ny asako eto miasa eto amin'ity orinasy ity dia nisy olo zay fanaovako zavatra dia rehefa fanaovako zavatra izy dia io olona iny na nisy olona zany tonga atao an-tranony hoe ianao sendra mba mahita olona mpandrafitra mahay azo atokisana tsara dia niteny zany le nama le olona zay hoe anozy izy misy boikely zay ozy izy mavita tsara an'izany dia natsony niantso amin'ny telefônina foana izy ary teny efa tonga tato amin'ilay atelehany tato izy dia tsy tao afa zana metaka varavarana tany vodivorona dia niantso izy dia niantso amin'izay izy ny tolatolakandro iny aty ozy izy misy namako zay ozy izy meko an'la fa mitady an'la foana zay fa tsy nahita mihitsiny fa anao zavatra be dia be mihitsy ozy izy ao an-tranony ao dia natao ny varavarana natao ny tohatra natao le lakozia amerikanina ireny dia tonga dia feno mihitsy ny lakozia rehetrarehetra dia natao zany ny devis dia rehefa natao le devis io dia nitetana teo amin'ny tohatra sy ny varavarana ary le lakozia zany nitetana teo amin'ny 70 millions teo dia rehefa natao io devis dia madama io tonga dia tena tsy niady varotra mihitsy dia voninahitra ao an'Andriamanitra tena za zany tena tsy nieritseritra mihitsy aho hoe isy an'izany zavatra fa dia hoe miaina amin'ilay mahazatra fotsiny hoe mandray 16 millions ohatr'izany fa teo zany tena tonga dia men'Andriamanitra mbola misy ary le toy an'le trano ao fa ireo ozy izy aloha ny ataonao fa tonga dia tena voninahitra sady nitahiny Jesosy salama tsara no nitahin'Andriamanitra amina million inona ny afatra ny afatra zany dia fanapahan-kevitra ny zava-dehibe
rehefa tena tapa-kevitra ianao hoe aloranga nompon'i Jesosy fa ao aminazy ny fiainana dia rehefa teo moa i pastery Andra ny teny hoe za moa fa tamin'ny herinandro tokony tsy vavolombelona fa noho lehilahy moa matetika sarisarikenatra tsy dia masasa zay fa rehefa tena nitenen'ny tompo hoe efa miboboka be ato anatiko le izy dia nijoro vavolombelona amin'izay dia tao anatin'ity tamin'ny herinandro manitsany tena olona anankitelo ny sesisesena mbola niantsiako janona ary amin'ny 12 amin'izao mbola nao fotoana amina vadina vazaha misy trano anankiroa izay asiana varavarana dia voninahitra ho an'ny tompo zany. Alleluia Jesosy io. Isaorantsika ny tompo ireo fijoroana vavolombelona tena hoe mampiseho ny herin'Andriamanitra. Isaorantsika ny tompo ireny karazana fahagagana, fanasitranana, fitahiana tena isan'andro dia misy olona foana mijoro vavolombelona vo mialohany anaovako an'ity fandarana ity teo zao dia nisy rahalahy niantso ana telefônina. Za paster io izy tena mba niezaka mihitsy hoe hakatony reny toriteninao reny. Tena nanao fanahinina ao izy tena fanahinina hoe tsy nirako tamin'ny vady aman-janako fa hoe tena hakatoaviko ty tenin'Andriamanitra ty na marary amiko ary ho hakatoaviko. Tena marina izany hoe nanao sakrifisy kely zay izy sakrifisy hoe sahirana le rahalahy mpivarotra kafe sy mofo izy manana problème marabola izy tena sahirana izy tena sahirana fa tena hoe i tenin'Andriamanitra io manofa dia na ianao n'le toriteny ao am-piangonana izy zany hoe tena sakrifisy zay moa ny resahany tamiko teo fa tsy ty resaka sakrifisy ty moa tena tiako atongavana aminao fa le fahagagana raisany fa so dia misy mandray indray hoe le sakrifisy indray ty mipastera atongavana fa le fahagagana nataon'ny tompo teo hoanina dia mba tena nataoko izy izy za moa nanontany an'le chiffre nataony mihitsy fa tena tsy nirako tamin'ny vadiko izy izy fa tena ozy hoe ataoko fanahininy ty dia nanome volan'i Jesosy paster izy izy raha etsy latsaka fa zay ozy izy sahirana ao an-trano satria mba mitejery tele zanako tsisy tele ao an-trano tsisy ninina dia mba faniriko izy izy mba azo tele fa tena nakatoa an'Andriamanitra paster le rahalahy zany tena mivavaka ary tena tsara fanolora tena afaka efatrandro niny paster ozy izy nisy nandefa vola tao anaty telefoniko dépôt le izy dépôt izany dépôt za zany tsisy tsy fantana hoe izany nandefa azy tsisy numéro tsisy alalana hoe iza na avaiza na inona dia nisy nandefa vola dia nanontaniako kosa aloha le montant le vola hoe ohatrinona le izy nanontaniako le chiffre telo hetsy paster ozy izy dia niandrasanandro vitsivitsy paster hoe isy antso isy taraina tsy nisy ny antso fa raha nisy ny antso izy izy naverinay le vola fa tena tsy nisy hatramin'ny androany tsisy dia tena mba nifidiananay tele nanaovanay an'izao mety zavatra kely aminao zany fa fahagagana ny anaran'izany inona ny tiako tenenina tena hoe Andriamanitra manao fahagagana manao zavatra ngeza be amin'ny fiainan'ny olona io fa amafisiko tsara hoe fanolora-tena ka ao anatin'ny 30 andro efa herinandro mahery zay no nandeha 30 andro tsika dia manatanteraka nyty vavaka fanolora-tena sy fanamafisana fanolora-tena le zany fanolora-tena dia fanamafisana fanolora-tena 30 andro fanolora-tena ny anarany nanomboka tamin'ny 1er septambra teo hatramin'ny 30 septambra izy tia maraina amin'ny eninora maraina hatramin'ny fito sasany maraina io fotoana io ary atoandro amin'ny 12 hatramin'ny ray sasany tolakandro eto amin'ny mongo te andrefanamboijanahary no misy an'io fotoana io eto amin'ny mongo te eto na 3 frère andrefanambojanahary no anasako atsika rehetra tongava manatrika ny fotoana io dia ho fian'ny fahasoavana ho fian'ny fitahintsika ho fian'ny fanambinana ao anatin'izany rehetrarehetrany mahereza daholo tompoko itsodrano isan'andro dia tonga ao ary mivavaka ho an'ny fotoana io aho mameteno anareo ao mizara ny teny fikasana ao anatin'ny fotoana lehibe io dia anasako anareo aza diso anjara ao anatin'ity 30 andro ity ianao fa andray fahasoavana ianao tain'Andriamanitra tompoko vahaony andraisanao toroteny mahery zay
anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny olo, vahao ny olo, nandeha tany tety mba